Ny zavanisy tany Mahajanga ny fanolorana ireo kandida HVM ho an'ny faritra Boeny nampibaribary ny tsy fanarahan-dalàna eo amin'ny fanomanana ny fifidianana kominaly. Ny zavanisy tany Mahajanga tany ny PDS izay tsy mbola nametra-pialana no ho kandida ny antoko HVM ao Mahajanga ao. Lanonana natrehan'ny parefet sy ny lehiben'ny faritra ny lanonana nentina nampahafantatra izany kandida ny HVM izany. Fanadidina lanonam-panjakana sa lanonana antoko. Ny minisy-mpanjakana misalotra ny kravatiny HVM notronon'ireo mpiray antoko aminy. Etsy ankilany ny prefet-ny tanàna solon-tena-mpanjakana, tsy lavitra azy ihany koa ny lehiben'ny faritra. Ny fanasana ofisialy azo tamin'ity lanonana tany Mahajanga ity, fampafantarana ny kandida ny HVM, kandida mpanjakana matoa. Eto ireo solon-tena-mpanjakana natao tsy hitanila amin'ny antoko politika ireo. Ny PDS ankehitriny no kandida eto an-drenivohitry Mahajanga. Kandida izay efa tena mihetsiketsika tahaka ity sary omaly ity. Misalotra ny andraikitra maha-PDS azy, tsy mbola nametra-pialana, tonga namangitra abony. Tsy fanarahan-dalàna miopapana. Io ilay anakianana rehetra ny fomba fanao ny HVM ankehitriny. Tsy afa-mirotsaka ny PDS tsy nametra-pialana ny alohan'ny 9 aprily teo. Ity ny porofo. Ny sekretera jeneraly ministeran'ny atitany nanambara teto amin'ny Viva fa iniasin'Andriamanjato dia tsy afa-mirotsaka eto Antananarivo satria tsy mbola nametra-pialana. Laza ao anatin'io article 131 fa ny membre ny délégation manokana, filohany sy ny membre dia tsy mahazo milatsaka hofidiana. Ny antony dia tsotra fa banga-toeran'ilay ben'ny tanàna no antony, raha ohatra commune zany resantsika, satria mety misy région koa dia misy province raha ohatra ka any aoriana any. Fa banga-toeran'ilay ben'ny tanàna no antony nanendrena PDS dia arofanina napetraky ny mpanao lalàna zany io mba tsy atao fitaovana hoentina hanomanana n'ilay fifidianana hanolona n'ilay tompona andraikitra eo anivon'ilay vonim-boakaparitra tsy nyrapahefana nisy fabanga-toerana ny fametrahana n'ilay PDS. Izay état d'esprit zay dia everiko fa zavatra lehibe eo amin'ny fitandronany demokrasia sy ny fitovian'ny erzika nireo olona ilatsaka hofidiana hitantana ny vonim-boakaparitra tsy nyrapahefana io. Noho izany zany dia napetraka mihitsy hoe raha te hilatsaka izy dia ny mbola tsy manomboka mihitsy ny filatsahako hofidiana dia tokony hiala izy. Amin'izay lavitra mialohan'ilay fotoam-pifidianana dia efa tsy tompona andraikitra eo anivon'ilay commune ntsony izy ka hampisy influence eo amin'ny safidin'ny vahoaka amin'izay fotoan'izay. Kominaly ho tahaka ny ahoana no hisy eto amintsika amin'ny fifidianana manaraka eo. Aty Mahajanga, tanan-dehibe sy goavana no ahitana tsy fanarahan-dalàna tahaka ity miseho ity. Mifangaro tanteraka ny raharaham-panjakana sy ny raharahana antoko.